Mahana isan'andro fandaharana atolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Faly miona amintsika rehetra indray ry havana tonga eto amin'ny fotoanany manisan'andro sika ary dia misaotranao manaiky ny fanasan'ny tompo hiaraka amin'ny sakafo ny teninysika. Asan'ny apôstôly toko 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 7:20 no dinitsika anio mazava loatra toy ny efa hitantsika omaly ihany zany. Angataka amin'ny tompo hitariny fanahintsika sika ary hisaotran'Andriamanitra ihany koa no ny famindram-pony hivavaka sika. Raha io manatona anao amin'ny fifaliany indray izahay amin'izao fotoana izao. Raha omenao fotoana indray azonay miona aminao, iaino ny teninao, fahasoavana lehibe izany. Misaotra anao ny fahalalana misy eto amin'ny firenenay, azonay mitory sy mandre ny teninao, voninahitra ny eo anao raha io vokatra zany. Hamaky sy iaino ny teninao zahay, mangataka indrindra fahazavan-tsaina avy aminao zay fanahy masonao, mba tsy handalo foana aminay indray ny teninao anio, fa hitondra hery ny mpanahy sy fahalalana vaovao anay, hifalinay ao amin'ny fanomponanao, amin'ny anaranao Jesosy tomponay. Amen. Asan'ny apôstôly toko 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 7:20. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Ary Paoly mbola nitoetra teo andro maromaro ihany, ary rehefa naveloman'ny rahalahy izy dia niondrana an-tsambo nakany Siria, ary Priscilla sy Aquila niaraka taminy koa. Ny volondohany no etezany tany Kankrea satria efa nivoady izy. Ary tonga tany Efesosy izy, dia nandao azy mivady teo Paoly, ka lasa niditra tao amin'ny sinagoga ka niady hevitra tamin'ny Jiosy. Ary nangataka azy toetra elaela kokoa ny olona, fa tsy nety izy, fa nanao veloma azy ka nanao hoe mbola hiverina akaty aminareo indray aho raha sitrapon'Andriamanitra. Dia niondrana an-tsambo niala tany Efesosy izy. Ary rehefa tafatody tao Kaisaria izy, dia niakatra ka niarahaba ny fiangonana vao nidina nakany Antiokia. Ary rehefa nitoetra teo elaela ihany izy, dia lasa nandeha nitety any Galatia sy Frigia ka nampahery ny mpianatra rehetra. Ary tonga tany Efesosy ny jiosy anankiray atao hoe Apôlôsy, izay teraka tany Aleksandria, lehilahy nahay nandahan-teny sady nahery tamin'ny soratra masina. Izany lehilahy zany efa nampianarina ny lalan'ny tompo ary nafana fo, dia niteny sy nampianatra marimarina ny amin'i Jesosy, kanefa ny batisan'i Jaona ihany no fantany. Ary izy niteny tamin'ny fahasahiana teo amin'ny sinagoga, ary rehefa nandre azy Priscilla sy Aquila, dia nandray azy ka nakao aminy ka nampianatra azy marimarina kokoa ny amin'ny lalan'Andriamanitra. Ary rehefa tandroso akany Akaia izy, dia nampirisika azy ny rahalahy sady nanoratra taratasy ho any amin'ny mpianatra mba handray azy tsara. Ary rehefa tonga izy dia nampahatanjaka tsara izay efa nino noho ny fahasoavana. Fa izy nahery nandresy lahatra ny jiosy teo mason'ny olona, ka naneo marimarina tamin'ny soratra masina fa Jesosy no Kristy. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Fahamarinana vitsivitsy indray no andraisantsika fampianarana amin'ity anio ity ny amin'izay nivakitsika teo. Fahamarinana voalohany dia izao:
nangetaeta ny fampianarana ny amin'i Jesosy ny jiosy tao Efesosy tsy tahaka ny tamin'ny toeran-kafa. Nangetaeta ny fampianarana ny amin'i Jesosy ny jiosy tao Efesosy fa tsy tahaka ny tamin'ny toeran-kafa. Hitantsika omaly fa ny any amin'ny toeran-kafa rehetra zay andehanantsika dia nisy jiosy foana. Zao nefa ny sinagoga zany nampianaran'ny Paoly. Saingy reny sinagoga nampianaran'ny Paoly reny dia tonga foana nisy jiosy foana nanenjika azy. Fa ny tato Efesosy zavatra nahagaga dia izao. Mbola amin'ny sinagoga ihany ny 7:20. Ary tonga tany Efesosy Paoly dia nandao azy mivady tao niditra tao amin'ny sinagoga izy zany dia niady hevitra tamin'ny jiosy ary inona ny vokany ary nangataka azy toetra elaela kokoa ny olona fa tsy nety izy. Inona ny nahatonga azy nangetaeta hoe mba mipetraha elaela aloha satria ny fampianaran'ny Paoly apôstôly dia ny amin'i Jesosy Kristy ihany. Nangataka izy mba mitoera elaela kokoa ianao ry Paoly. Fa ny zavatra nahagaga antsika eto dia zao ny hoe tsy nanaiky Paoly, tsy nety izy. Inona reny nahatonga azy tsy nety? Tsy voalaza eto hoe zao ny antony, fa zao fotsiny ny teniny hoe manao velomanareo aloha fa mbola hiverina akaty aminareo indray aho raha sitrapon'Andriamanitra. Eto dia hitantsika ny fomba fiainan'ny Paoly fa ny azy raha sitrapon'Andriamanitra izy dia mbola hiverina aty aminareo aho. Zany hoe tsy miankina aminy ny hiverenany. Fa Efesosy ve mbola hiverina ao aty aminareo aho izy. Zao nefa no zavatra mahafaly. Andriamanitra dia nilaza hoe sambatra ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no hovokisana. Jesosy Tompo no nitenenio matotoko 5:1-2. Dia inona ny zavatra nitranga? Na dia lasa aza Paoly dia nanarahan'Andriamanitra ny Apôlôsy ny jiosy tany Efesosy. Tonga tany Efesosy ny jiosy anankiray atao hoe Apôlôsy, zay teraka tany Aleksandria, lehilahy nahay nandahan-teny sady nahery tamin'ny soratra masina. Zany lehilahy zany efa nampianarana ny lalan'ny Tompo ary nafana fo izy ka ny teny nampianatra marimarina ny amin'i Jesosy, kanefa ny batisan'ny Jaona ihany no fantany. Zany hoe nahalala ny amin'i Jesosy izy, nitory an'i Jesosy izy. Nangetaeta ny jiosy tao Efesosy dia naniraka olona Andriamanitra na dia tsy nanaiky hijanona ela tao aza Paoly. I Apôlôsy nampianatra marimarina ny amin'i Jesosy. Ary zany zavatra zany mampahatsiaro antsika ny hoe rehefa ianao tokoa ny tena mangetaeta, tena maniry ianao, ary tena mangetaeta zany ianao ka hitan'Andriamanitra zany etaetanao zany, dia tanterahin'ny Tompo ny etaetanao. Omeny ianao zay tena mampangetaetanao. Ary noho izany na mivavaka azy ianao, zay zavatra tena mampangetaetanao anie lazaina amin'ny Tompo hoe mangetaetan'izao ah Tompo, mangetaetan'izao ah Tompo. Omen'ny Tompo anao anie zany. Izy manko ny fanampanantena hoe ianareo rehetra zay mangetaeta mankanesa ty, raha misy mangetaeta zaho manome azy loharanony ranonaina hiboiboika ao anaty no fiainana mandrakizay. Ny olona mangetaeta n'Andriamanitra dia ahita mihitsy ny voninahitr'Andriamanitra izy, ary zany ry havana ny fifaliana. Raha isika manokana aloha amin'ny tenanao manokana mananange hoe tena mangetaetanao marina ao Andriamanitra, mangetaeta ny teninao, mangetaeta mihitsy ny hanaradianao aho, dia milaza aminao aho fa hitarika anao tokoa ny Tompo amin'izany hetahetanao zany. Hoy aho tany am-pandohana hoe niavaka tamin'ny jiosy nalehan'ny Paoly rehetra ny jiosy tao Efesosy satria nangetaeta izy, ka na dia tsy tao aza Paoly dia naniraka ny Apôlôsy ny Tompo. Zao nefa ny zavatra hitantsika, Jesosy notoriany Jaona mpanao batisa ihany no Jesosy fantatry Apôlôsy. Jesosy notoriany Jaona mpanao batisa ihany no Jesosy fantatry Apôlôsy. Avy any Aleksandria manko io Apôlôsy io, ary tsy hita hoe nifandray tamin'ny mpianatra izy taorinina ny Jaona mpanao batisa.
jaona mpanao batisa nefa na dia nilaza azy izy hoe indro ny zanak'ondron'andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao dia fantatsika fa maty talohan'i jesosy izy. Zany hoe ny jesosy fantany zany dia ilay jesosy natao batisa ihany. Zay ihany ny jesosy tena fantatra jaona mpanao batisa. Tsy mba isan'ny mpianatra jesosy izy, tsy isan'ny 12 izy, fa maty teo tenatena ny asa nataon'i jesosy manko jaona, satria novonoany Herôda, tapahany Herôda aloha tany an-tranomaizina izy. Ka jesosy zay nitoriany Apôlôsy dia jesosy arak'izay fantatra jaona mpanao batisa ihany. Zao nefa ny zavatra hita, Prisila sy Akwila efa hitantsika tamin'ny omaly fa mpianatra Paoly apôstôly miaraka taminy tao Korinto, ary nampianariny Paoly lay jesosy tsy ny notoriany jaona ihany fa jesosy lay niseho taminy teny an-dalany Damaskosy. Zany hoe ny fahalalany Apôlôsy an' jesosy zany dia tapany ihany. Dia zao ny voalaza hoe ary izy ny teny tamin'ny fahasahina teo amin'ny sinagoga, ary rehefa nandre azy Prisila sy Akwila dia nandray azy ka hakao aminy ka nampianatra azy marimarina kokoa ny amin'ny lalan'Andriamanitra. Ny amin'ny lalan'Andriamanitra ahoana moa zany? Ny amin'ny jesosy sy ny lalan'Andriamanitra nataony hamonjena izao tontolo zao. Inona zany lalan'Andriamanitra zany? Lay Kristy vaomba amin'ny hazo fijaliana. Lay jesosy tsy hoe nolazainy jaona fotsiny hoe zanak'ondron'Andriamanitra manaisitra fahotana zao tontolo zao, fa jesosy tena voaomby tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nitsangana tamin'ny maty, niakatra ao any an-danitra, nanome ny fanahy masina ho hery hoentina mijoro ho vavolombelon'ny tompo, araka ny voalaza hoe ho vavolombeloko ianareo Jerosalema, any Jodia ary hatrany amin'ny farany tany. Noho izany ry havana, misy olona tokoa tena mitory an' jesosy izy, saingy raha tsy jesosy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nitsangana tamin'ny maty, niakatra ao any an-danitra, ary mipetraka ao tany-nakavanan'Andriamanitra, ho avy indray, ary naniraka ny mpianatra hitory ny filazantsara. Raha tsy zany jesosy izany no toritsika dia tapatapany ihany notoritsika raha izany misy. Tsy ilay jesosy feno tahaka ny Apôlôsy ihany zany, fony izy mbola tsy niaona tamin'ny Akwila sy Prisila. Ka ny jesosy zay torintsika mba tena azahoana famonjena dia tsy maintsy toriana fa ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, zany hoe tena maty izy, nanolotra ny aina izy, nanolotra ny rano izy ho famelan-keloka, ary zany rano teo amin'ny hazo fijaliana zany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Nefa tsy maty fotsiny ihany izy, fa nitsangana tamin'ny maty, manapirofo ny faharesen'ny fahafatesana, ny faharesen'ny herin'ny maizina, tsy afaka niazona azy tao am-pasana, ary manapirofo ny mahatompony ny aina azy, fa tsy azo fasana no azoniny izy, satria tsy tratry ny loha ilay Kristy jesosy notoriany Paoly. Ary noho izany aoka ho fantatsika rehetra ny heriny zany hoe Kristy maty ary nitsangana tamin'ny maty izany, naniraka ny fanahy masina ihany koa nefa izy, satria raha nyteny tamin'ny mpianatra azy izy hoe mahatsara anareo ny fialako, dia hoy izy hoe satria raha tsy miala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Nefa io mpananatra ho avy aty aminareo io no hery hoentinareo hijoro vavolombelona, hanambara ny famonjena vitako teo ambony hazo fijaliana, hanambara fa izano ilay Andriamanitra tonga nofo nonona teto amin'izao tontolo izao, nanolotra ny aiko hamonjy ny very, ary indrindra izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ana dia maty aza dia ho velony indray. Izaho no ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Izany rehetra izany no Jesosy
zay notoriany Paoly apôstôly tsy mbola fantatry Apôlôsy zany tany am-piandohana dia manontany antsika rehetra manao ahoana ny fahalalanao an' Jesosy, manao ahoana ny fahalalanao azy. Fa misy manko ny olona mahalala azy dia hoe Jesosy ve teraka tany am-pihinanam-bilona dia anomboana tamin'ny hazo fijaliana dia maty dia niakatra ho any an-danitra, point final. Teraka tany am-pihinanam-bilon'omby zany moa dia efa mahalala zany daholo zao tontolo zao, fa tsy zany ihany io Jesosy io, fa ilay Jesosy zay nitoriany Paoly nampianariny Aquilas Priscilla any Apôlôsy mba ho ampianarina teo amin'ny fiangonana dia Kristy Jesosy manana ny hery rehetra ny an-danitra sy ty an-tany rehefa avy nanolotra ny ainy isolovona antsika. Ary izany tsy maintsy toriana eo amin'izao tontolo zao. Izany ny filazantsara ny fihavanana, nefa zany ny filazantsara hery ho an'izay rehetra manaiky ny famonjena nentin'i Kristy Jesosy ary tsy maintsy toriana eo amin'izao tontolo zao. Ny zavatra izay mitranga dia rehefa nahafantatra ny amin'ny Jesosy marina ihany koa Apôlôsy, rehefa fantany ny amin'ny Jesosy marina dia inona ny nataony? Tsy nijanona fotsiny tao Efesosy izy, fa lasa izy hitory any amin'ny toeraka hafa koa, 7:20, ary rehefa tandrosoakany Akaia izy dia naprisika azy ny rahalahy sady nanoratra taratasy ho any amin'ny mpianatra mba handray azy tsara. Ary rehefa tonga izy dia nampahatanjaka tsara zay efa nino noho ny fahasoavana, satria izy nahery nandresy lahatra ny jiosy teo mason'ny olona ka naneho marimarina tamin'ny soratra masina fa Jesosy no Kristy. Dia hitantsika ihany koa zany ry havana fa i Apôlôsy koa tsy afa-pony hoe tany Efesosy fotsiny izy, fa mbola te handeha ho aiza koa, teo any Akaia koa, tsy mahajanona te handeha foana tahaka ny Paoly apôstôly ihany. Ny olona manko rehefa tena nandray ny filazantsara, rehefa tena nandray ny filazantsara dia te hitory zany filazantsara zany foana, satria fantany ny fiainana sambatra, fiainana miadana, fiainana feno fifaliana ao amin'ny Kristy Jesosy, ary tia nozaraina amin'ny namany ihany koa zany. Ny olona zay tena nahatsapa ny ahasaribidi ny fahalalana ny Jesosy ry havana dia te hampahery ny namany koa amin'ny soratra masina, ny fototra nefa dia Jesosy ihany. Ary na Jesosy aza gaga ihany ianao mahita ny Luka 4:4, Luka 4:7, tenin'ny Jesosy zany, Luka 4:7, hoy izy hoe ary noho ny maraina ny andro dia niala Jesosy ka nakany an-tany foana, ary ny vahoaka nitady azy dia nakeo aminy ka te hiazona azy mba tsy hialany teo aminy, fa hoy izy taminy tsy maintsy mitory ny teny somafaly amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa aho, hitory any amin'ny tanàna hafa koa aho. Eto ry havana dia tsara ihany ny mandinika ny aminy hoe manao ahoana ny fitiavan'ny fiangonana ny fitoriana ny filazantsara. Isika ty andrenivohitra mazana dia variana eto andrenivohitra, ary matetika aza dia hitarina tao ngeza be ny fiangonana, ravana nefa eo dia hitarina tao ngeza be ny fiangonana, andaniana vola par miliara ny sasany. Saingy izao adinitsika indraindray fa ny afatry ny tompony dia hoe mandehana any amin'izao tontolo zao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tsy ratsy akory ny manamboatra fiangonana, nefa tsara ihany ny mandinika ny aminy hoe ahoana no andrenesan'ny tanàna hafa ny filazantsara, ahoana no andrenesan'ny tanàna hafa ny filazantsara. Misaotra an'Andriamanitra ry havana ny amin'ny fisian'ny onjam-peo tahaka izao, azahoana mitory ny filazantsara any amin'ny tanàna hafa koa. Mampieritreritra ny tenin'ny ty mpitoriteny anankiray, hoy izy hoe raha nizara sakafo an'ireo olona tsy omby 5,000 reny mpianatra, satria napetraka nampilaharina ny olona tsy 500 ka raha ohatra niteto akaikikaiky teto ny verenana indroa intelo, nefa ny ary lavitra ry tsy mahazo ny ndray mandeha azy, dia ahoana hoy ny tompo tamin'izany? Mampatsiaro ahy novakiko tao amin'ny boky anankiray nanao ohatra indrindra fampieriseretana ny tsirairay ilay boky, dia hoy izy hoe
nanafatra ozy ny tompotrano nasehony azy daholo ny sa rehetra hoe ry sahatsika ry asao daholo reny mandra-piveriko dia malalaka ozy ny sa zao anefa ozy ny nataon'ireo mpanompo namboariny tsara ozy ny zaridaina rehefa namboariny tsara ozy ny zaridaina de nievitra izy fa de ho faly ny tompo de mianankiray kosa ozy na hoe ole retsy zao anie nataon'ny tompontsika hoe mandahanonareo asao daholo ny sahatsika rehetrarehetra de lasa nakely izy de namozana hoe anao koa mianakendry rehefa tsara ve ny zaridaina tsy ho faly ve ny tompontsika ho faly izy eny tsara manamboatra ny zaridaina fa ny sa rehetrarehetra reny tsy voasa andeha hoe miverina tokoa ny tompony izy lay mpanompo anankiray mitokany ry lavitra ry miasa tany rery tany tsara ny zaridaina fa tsisy voasa ny tany de nanatinazy ozy tompony nanao hoe maninony ianao no mandeha rerety mitokana amin'ny namana aty maninona tsy mba miaraka amin'ny olona de zao ozy ny teniny hoe ka ianao ne tompoko hoe alohan'ny andehananao de manao hoe mandehana ka asao ny tanyntsika varino teto an-jaridaina fotsiny zahaika de za tsy nombo ny saiko fa nandeha keny ah de ozy ny tompony hoe ianao ny mpanompo mahatoky ry havana marina fa ilaina ny manamboatra ny zaridaina ny fiangonana fa tsy tokony ho adinoina fa izao tontolo zao anie ny hotoriana ny filazantsara ary zany indrindra no ezahantsika mba handre ny filazantsara ny olona rehetra misaotran'Andriamanitra isika ho iaho manana zao onjam-peo zao ary enganye ka ho zava-dehibe amintsika kristianina ny hahatonga ny Madagasikara ho an'ny Kristy tanjontsika izany tsy isy anefa zany raha tsy mandeha mitory ny filazantsara isika tahaka ny Apôlôsy mba ho an'ny Akaya koa aho izy tahaka ny Paoly ny tety tany maro mandehana ho ny tompo mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ho raisintsika ny izany ka ho tohanantsika ny asa fitoriana ny filazantsara mba ho tonga tokoa ny etahitantsika hoe Madagasikara ho an'ny Kristy ho an'ny Madagasikara hivavaka isika. Andriamanitro ataonay onany tsy saotranao no ny teny omena ho anay ho fampaherezana anay fa rehefa nandray ny filazantsara tokoa zahay de ny filazantsara ny famonjena de tsy tokony ho variana fa tokony andeko hitondra izany filazantsara ny famonjena zany mangataka aminao zahay taio reny mpanomponao samihafa rehetra ireny zay miezaka hitory ny filazantsaranao eto amin'ny firenenay mba tsy ho elany ery tompo de ho anao tokoa i Madagasikara ary i Madagasikara hanompo anao amin'ny fony manontolo de ho voninahitra ao ny firenenay amin'ny anaranao Jesosy io amen.